ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny iray ora atoandro ka hatramin'ny roa ora sasany fa makafakana ara-politika sosialy toe-karena aoka hazavy famererana amin'ny fitora arivo. Alarobia fahenina ny volana aogositra 2024 manatitra ny araba tokolasy tokovavy atsika rehetra manaraka ny onjam-peon'ny vivavy ka tafaraisaoma tsara ao anatin'izao fandarana okazava izao mampatika andrindranason eto amin'ny fanolorana mirabanao ihany koa emara amin'ny lafiny teknika mangatsika be ny andro a manaova mafana ry olona mangatsika tena mangatsika fa manaova mafana rehefa mivoaka ny trano any zay aloha mba afatra angeza be zany mba hiarovana amin'le sao de sanatria idiran'ny rivotra tampoka na salamizany voan'ny gripa salamizany dia manjary tsy afaka manatanteraka ny asa sy ny adidy aman-draikitra zay mety atao rehetra izay ary noela fa kopatanina ho atsika rehetra naizanaiza toerana misy atsika amin'izao atoandro izao na eto atoerana ny ampitan-dranomasina na ny ambanivohitra na ny anaty fiara na ny jaridaina na eo mpisakafoanina dia sady mazotomana izay ary fa dia ndolo ifampiaraban-kiritsika ry mpiaino jaina zay no iranentina ny arabanantsika rehetra ry mpiaino jaina makasitraka makatelona indrindra tompoka menatsika ary aloha ny akombava misongadina amin'ny akapobeny ramonjavelo Valéry Raboina 777 ministra teo aloha zany tsy mahasaringotra ny filoha sy ny fianakaviany. Ny vondro mpandrara fiara JVOM miantso ny fiarah-miasa ampandrosoana ny ekonomia. Famaizan'ny tsenan'ny sabotsy tany Tsirabe zany nofoanany vahatra ny trosan'ireo mpivarotra miisa 700. Vola santoka mpitarika be miparitaka be hatrany any amin'ny faritra. Fivorimben'ny tanoran'ny CDSOI voasolotena i Madagasikara. Mbola ao anatin'izay akombavao zay ihany sika ry mpiaino ajaina fandraisana ny fivorimben'ny SADC firaisakina no ilaina fa tsy fanoerana botolo. Halatra fiara hita teny Anosy-be ilay fiara veriteny amin'ny kianja Amparia. Filaminana sy fahamarina toerana tafiditra folo voalohany eto Afrika i Madagasikara. Iraka mpitsabo sinoa eto Madagasikara olona maherin'ny 5 millions misitraka fitsaboana tao anatin'ny 50 taona. Amaraparana izay akombavao zay sika ry mpiaino ajaina fanomanana ny SADC ametrahana politika mpampandrosoana maharitra. Izay ny vaovao misongadina nentina tamintsika ry mpiaino ajaina makasitraka makatelona indrindra tompoko. Tondra famakafakana fosika dia tondra faneho-kevitra ianareo toy ny mahazatra rehefa avy eo toa dia meko ny laharanareo iomakomanantsika toy ny mahazatra 034 53 031 78 034 53 031 78 033 60 640 59 033 60 640 59 ary ny 032 91 901 20 032 91 901 20 ireo no larana idirantsika amin'ny finday rehefa avy eo rehefa mitona ny faneho-kevitra ry mpiaino ajaina fa milohan'izay dia famakafakana foy no entintsika ny zavatra
mbola tsy mandeha ny antso atarby fa mena fotsiny laharana teo aloha dia rehefa avy eo tapao aloha mbola tsy miditra aloha ny antso amin'ny finday azafady a ny zavatra hoentitsika voalohany aloha ao anatin'izay famakafakany zay dia ny zavatra hoatrehantsika mihitsy anatiny mihitsy moa zany zao dia misy ny zavatra hoatrehantsika vetivety fotsiny mefaingo hoe ya ny famakafakana foy hoentitsika hoy a dia ny zavatra misy zay hoatrehantsika de tsy ny zany fa ny fivoriam-ben'ny sadeky ny zavatra misy dia sehatra raingizabe a tolon'ny fijerena akaiky ny resaka ekonomia resaka industrie sy ny karazany amin'ny ara-barotra satria Madagasikara koa dia mpivarotra sy manana industrie ary manana vokatra betsaka entina miasa sady hitadiavana tombotsoa hampandrosoana ny firenena betsaka ny mpandraraha eto amintsika zany hoe tena mampifantoka ny mpandraraha zany toe-javatra ohatran'io nisy foana ny fionana tapony sadeky nandritra ny fotoana maro tamin'ity zany izy a dia ahoana moa ny tsy azahoan'ny firenena anankiray tombony hoe ao aminy no atao zay ary etsy an-daniny eto amintsika ny filoham-pirenena malagasy ny lasa filohan'ny sadeky raha raisina vazivazy le izy zany mara dia hoe podro podro Madagasikara tena enjana be podro satria tena goavana be donc zany mampihetsi-po ny vahoaka malagasy zany ary mahavelombolo mety misy ny famiravoraviana fitenenana ny hoe ny eto ary tsy vita fa zay resaka sadeka resaka raharam-pirenena ny resaka matototoso zany eto Madagasikara reo olona matoa ny mpitondra atsika lasa filohan'ny sadeka reo olona dia io dia asakasaky zay mbola atoritory amin'izany mpandraraha sy ny voakasikasika rehetra momba an'izany indrindra fa mifampandrosoana amin'ny firenentsika zavatra azo resahana amin'izany anie dia zao hoe anisan'ny sehatra anakaina porofona ny asa nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no mahatonga fisinjana eto tsy mino an'izany vetsy matoa zany totosa sy ho tanterahana somatsara eto a dia efa mba misy teboka angezabe zany ho Madagasikara misy rivotra mahafinaritra iainan'le malagasy satria ny tanjona dia mifampandrosoana zay fa indrisy mantsy raha ho tany saina eto indray ny sembatsembana maro samihafa dia ny zavatra misy ao anatin'le izy dia lovana petrakiaina ny fialonana tokony tsy elonana mihitsy tsy tokony hitadiavana olana mihitsy io au contraire ary tokony voamaika sokafana angezabe mihitsy le miara manokatra an'le varavara amin'ny Madagasikara mihitsy hidirany zavatra rehetrarehetra mandroso tena ilaino fa eto ange misy an'izany tena samy lazany hoe tsisy ilana an'izany tena gaga ianao hoe ahoana zany takatra ve le mpanao politika sasany mahasamy teny an'izany io moa zany ny vaovao androany amin'ny gazety koa dia misy mihitsy ny hoe marary fo mihitsy ozy izy ny filoham-pirenena teo aloha no fanatotosana ny fivinatampony sadeky eto Madagasikara ka tsy nisy ny fanakianana nisy avy any velany sy teo amin'ny ivon'izay ahoana moa ny tokony havoasakana an'izany fa tamin'ny ianao nitondra nisy ny fivoriana goavana saika ao atao dia voasakana ka zay ny ataontsika hoe rehefa le olom-pirenena manaiky hoe oui dia oui izy zay rehefa ny olom-pirenena malagasy manao hoe non dia non izy zay ka raha ohatra ianao hitarika an'ireo olona reo anao non ka zavatra mbola tsy maresy lahatra azy no anaovanao anao dia anaovanao anao eo dia ianao ny vasoko eo fa aloha ny matraty amin'le maro anisa amin'le oui zay fotsiny izy raha raisina satria nahoana raha ny tentsika malagasy dia hoe
ny vahoaka ny Andriamanjara. Fa za tena miteny anareo fa tena asesisesiko mihitsy ty teny ty hoe vasika eo anatrehan'ny vahoaka malagasy zao ny mpanao politika tsy izy ary abridany vahoaka malagasy mihitsy atao daholo ty fomba rehetra io zao androany ty tena gaga aloha tena vaovao androany andrasoge mbe fankely eto hoe tenetsika le vaovao tena gaga ianao hoe mary andrasoge ty le vaovao tany amin'ny gazety ny ahitana azy vovonana firaisakina maika fanavozana amin'ny fitantanan-draram-panjakana eto Madagasikara. E mara le zavatra trehan'le fiainam-pirenena sy ny zava-misy rehetrarehetra raha nisy ny olana dia nitady vahaolana ary niezaka namany olana foana ny filoham-pirenena miaraka amin'ireo mpiarana fa ty le ataon'le vovonana amin'ny firaisakina dia hoe maika amin'ny fanavozana amin'ny fitantanan-draram-panjakana eto vaky zany le solaitra zao tsy manaiky an'izany ianareo vaky zany zao le solaitra fa kay le mampihoahoahoa lava sy le fampiorona rakevitra sy le fandefasana resaka mampimelava eto dia io ny tadiavina setriny inona le izy toerana tsy diso tamin'ny famakafakansika nandritran'izay fotoana rehetrarehetra eto avao miteny fitadiava toerana hoe maika ny vovonana firaisakina ozy dia maika amin'ny fanavozana ny fitantanan-draram-panjakana eto Madagasikara tsy tafiditra mihitsy zany ry zala tsy manana fahefana mihitsy zany ry zala tsisy saviliana ety seroa zany ry zala dia io le izy vaky boriraka amin'izay zay zany ny teny pahendrena mba hitany fa atao tondra angeo misy mpitatana angeo fitondrana voafidim-bahoaka ange ty ekeny zao tontolo zao masy mandidy amin'ny fitantanana eny ka hoany ianao ny pingapingy fanavozana ny fitantanana ny raram-panjakana ohatra ny tiako tenenina zany eo anatin'le izy dia zao io langage io dia langage na mpanao politika mitady toerana ny vovonana firaisaky efa tsy dia mitodi-doha amin'ntsolo le sain'le olona tsy eken'ny sain'le olona le fomba fanoherana tao tsy ao amin'ny zavatra tena hoe aka mifiziny olona le fanaovany politika dia niainga indray mba langage endrendry ato fanavoana hitanareo aiza za zao raha zany nanao zany tery zany dia hoe raha iza aleoko ary manipikely any amin'ny vahoaka mihitsy milazany hoe andrasan'ny vahoaka malagasy ny fanavozana ny rafi-pitantanana zay ety ny fitondrana amin'izao fotoana mba hatsaratsara kokoa ny lalakizorana makany amin'ny fampandrosoana zany zao langazy mety tsara zany raha iza dia amin'izay fotoana zay zany le olo-pirenena mihitsy mitaky zavatra mety tsaratsara kokoa no zay efa misy ao ny tsy mety moa zany dia esorona dia amin'izay fotoana zay fa ty ianao mihitsy no mitady hevitra hiditra dia io le izy vakina fotsiny eo voapirofo zany fa tsy diso tamin'ny famakafakansika ary anakay voapirofo zany le fitiava-tseza be loatra sy fitiava-pahefana ataon'ny mpanao politika sasany ka nanitikitika atao amin'ny tao dia io le izy fa mivoaka amin'izay mbola amin'ny 2028 vao misy fifidianana indray raha izay fa samy miomana fotsiny samy manomana falao anao ny asany ny fitondram-panjakana aloha fa raha ny fitondram-panjakana amin'izao koa ny eritreritra 2028 taraketo daholo hatramin'ny vahoaka tsy mety zay ny zavatra miseho anatin'iny ka eo zany tsika mila misaina tsara amin'izay manomboka eto satria nahoana sehatra anankiray tsy moramora makany amin'ny fampandrosoana ray zay ary sehatra anankiray iava mba olana dia miveriny tsika tafaverina foana zay teny zay hoe mazava ny tenin'ny filoham-pirenena hoe ampio aho anampiko anareo any amin'ny gazety moa dia hoe miezaka mandamindresaka ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa sahala amin'izao sa andamindresaka amin'inona andamindresaka amin'inona tsarain'ny olona fa ty resaka tsy mahomby rehetra ty dia jereo ange nisy zany ny resaka tamin'ny resaka hoe fanaovana tsinitsinina an'le zanak'loha ka rehefa ny teniny ny ray aman-dreny ny teniny reniny fa mampalahelo le toetsain'ny olona sasany eto amintsika zay hoa ampidiriko anatin'izaytsika hoe iza moa zany filoham-pirenena mivady ray aman-dreny ny firenena ray aman-dreny ny vahoaka malagasy reo manana ny taranaka fara-mandimbina izy manana ny aja mamboninany izy manana ny asa zay sahaniny izy dia porofoy amin'ny asa nataony rehetra dia tonga any amin'ny resaka fanaratsiana an'le ray aman-dreny dia tena mampalahelo le zanany mihitsy ny andeha endrikendrehany sasany any amin'ny zavatra tsy misy tokony hidirany mihitsy na kely
le fiainam-pirenena no ezahana mpandrosoana, le fiainam-pirenena no asandratra iaina n'le vahoaka malagasy, indrisy mantsy malagasy ihany indray mandeha manapotika amin'le malagasy namana. Tena gaga io fa maninona manao an'izany ho an'le malagasy any velany raha mba misaina kely fotsiny amin'ny teny avoaka fanaratsiana n'ity firenena ity, fanaratsiana n'le mpitona, fanaratsiana ny zanak'le mpitona, fanaratsiana n'ireo tompon'andraikitra maro samihafa, fanaratsiana n'le malagasy, dia raha mba misaina kely hoe izy mbola malagasy ve izy, problème an'ireo manko tsy afaka mody eto, sitry belona any. Ny zavatra mety hampatahotra sy ahina tsy anamarina fa lasa pikaramanady hoe alao ataonay ny anina ohatran'izao fa zahay tsy azon'ireo atao ininona ty, fa alao akotanay avy aty, dia lasa dia miteniteny foana hatrany anaty tambazotra sy anareo mamafilainga mampiora-kevitra sy ny karazana, dia alao mivakiko batsinany eto hoe resaka mandany andro daholo nen'izy ireo, satria nahoana raha tenenina dia karazana atao hoe gadra mitsoka, dia tonga amin'le fitenenina hoe manao revin-gadra. Lasa revin-gadra kely izy mary, hitanao le gadra reny manofy mba misaintosainto izy any misy azy dia ohatran'izay revin-gadra. Dia iny zay marivo salosana amin'ny mpanao politika aty atoerana, satria raha nareo no miteny an'io dia voasambotra nareo bedy nareo alao anaovanay azy sahala amin'izao sa dia nefa maloto zany zavatra zany, nefa rany vao mainka maloto indray koa zay manao an'izany. Alao azavaina tsara ny saitsika, dia maninontsika rehetra mivelom-pa fa tsy mba azo samborina ve izy reny, tsy mba zao ve izy gadra mitsoka manao revin-gadra, voatonontononao daholo ny anaran'izy ireny. Dia lasa indray mba lasa zareo any manao publication hatramin'ny sariny tena alefaneo anatin'ny FB reto daholo ny tena mpanolotsaina goavany président Andry Rajoelina sy mpamandalitra n'ity fitondrany ity, dia mba adiradirany eny koa mba alefaneo lesa taizy mampatika na mandalo. Dia gaga eto, dia misy miatso amin'izay sy mampatika mavoaka amin'ny FB iny sarinareo sahala amin'izao sahala olona vaiza manao zany ohatran'ny côte feky nianina, ohatra nianina ay tsy le eto toerana le ny vela dia gaga aloha zany mamaly fotsiny revin-gadra zany manofo indray ny gadra dia miteniteny foanaty, dia iny ny aparitany aty. Kanefa Jesos mampatika mifanena aminareo rehetra eny na mimpanohatra na amin'izy eto tany, raha misy miady amiko naray tsy misy manao taim-bava amiko, tsisy maninona mifampiaraba tsara amin'ny fotoanany misy ny resaka hoe ady hevitra ara-politika vao mba miteny ny tena, fa raha nisy nanaratra an'izy teo fa mampanao gazety ny tena dia tsy maintsy milaza ny vaovao ofisialy sy ny zava-misy mary, ka na mieritreritry tsika hoe radio mpanohatra sy ny anina reny milaza ny vaovao ofisialy misy, fa any amin'ny ady hevitra sy ny karazany anina reny samy manana ny heviny le any, dia jerenao nefa le hevitry le mpanohatra eto hafa no le hevitry le mpanohatra mampirisika mampivovo zavatra tsy izy ary, dia nefa mampalahelo fotsiny dia zao satria hoe samy mpanohatra dia mifandray tendro any dia ana fa le ary any manao an'iny satria zay aty zay ngazo kitikitiana inaoko tokoa moa ny ikitiana azy izy rehefa mikiadra hoe manao ny revin-gadra. Zany daholo ny zavatra misy mpianao janaka, tsika zany mila mifantoka ampy zay resaka problème be da be na mpiainana tsika vahoaka malagasy teto zay, tsika foana no lasibatra, tsika foana no mitata ny zavatra manahirana rehefa misy ny ady la politika misy eto amin'ny tany sy firenena nandritra ny fotoana maro ankehitriny, nefa ohatrany hoe niova zavatra hafa mihitsy zany ilay ady la politika nisy tany dia nezahana na mevanina fa noporofoana tamin'ny asa zay natao foana ny zavatra rehetra nampiarina teto Madagasikara. Dia ny asa ny any amin'ny asa kritikena any tsika nge manana fahalalana amiteny, tena malalaka amiteny, fa indraindray moa misy miverimberana zay rehetra misy manao demokrasia gabraraka sy ny karazana tany-tandalàna kosa Madagasikara, alao kosa mba hiatra ny lalàna ho an'ny olona miopefy, fa ny demokrasia nge misy lalàna tsy ekenao anatin'ny demokrasia mihitsy fanao fanivaivana mpitondra, tsy akenao anatin'ny demokrasia kosa ny fanaovana tsinitsinina na fitenenan-dratsy mpitondra,
na ny fanaovana tsinitsina olona sy ny fidirana vie privéan'olona kapsa maninta izy ty asaringotra amin'ny zavatra tsy araky ny tokony ho izy tsy izay le fahalalana amin'ny teny tian'ny demokrasia ho takina tsy izany mihitsy fa misy lalàna ny tsara mihitsy misy ny fahalalana amin'ny teny mijery ny fiainam-pirenena mijery azonao atao mihitsy ny kritika sy ny karazana fa misy ihany koa fanomezana vahaolana azonao atao koa miteny ny tsy mety rehetrarehetra amin'ny olona anankiray sehatra ny fitantanana fa tsy mamingavingy azy na manevateva azy na manao teny tsy voahevitra azy na manompa azy teny na zava-doza tsy mety koa zany izy daholo fa mifalia rehefa hoe manana an'izay fahalalahana amin'ny teny zay araky ny tokony ho izy amin'intsiny sy ny rariny fa rehefa aveo rehefa hiaran'ny lalàna vao hoe za tany misy demokrasia veto ry mpanao politika ry antoko politika sasany ampianaro le olona mpikambanao aminareo ny atao hoe demokrasia fa aza de amin'ny saviana koa ny heviny sy ny sainy nareo maiky am'izay maiky tsy haiko inona zay eritreretinareo any le olona mpikambanao aminareo no amin'ny savianareo zany andeha hiteniteny foana zany ige problème misy eto amitsika hitadiavany dralany tombontso ho any tenany le izy de rehefa aveo misy problème manjoan'iny olona iny raha andro roa andro telo andro ihany ny fatany fa rehefa aveo tsy fatany tso fa de any miandry etsika politika misy indray de zay vao hoe mba jerenareo ihany efa firy taona le olona mitsoka de mba manao antso avy zao zany izy daholo zany zavatra mila jeretsika daholo ka io tsika rehetra ihany magnana tsika ihany ingeny afaka mipaiko ny toetsaitsika de vity tsy endrasana an'izan'izy io tena manana soa tsara hoe ty mety ty tsy mety raha olona efa hoe adala indray ngamba de zay no ary satria nahoana mety misy marary saina mety misy ny saina marary am'izay fotoana zay tsy afaka mirezoana zavatra tso fa raha mbola olona salama tsara afaka tsena mandinika tsara mihitsy hoe ty mety ty tsy mety zay fotsiny io ka lao hery ary tompolasy fa makavakana fo zay nataoko bambaray mihitsy tao anatin'le izy alao hery ary tompolasy tompoko vavy ilozatsika ny zavatra tsy mahasoa politika hotakitsika ny zavatra tsara hiainan'ny firenetsika iarahana mizotra makany amin'ny lala amin'ny fampandrosoana fa tsy eketsika ny fanaovana fitaovana amin'ny vahoaka malagasy ka hidedavany sasany tombontso ho any tenany traversa désira loatra de manao langage politika etsero sy ny sisa mba hidedavany toerany dirany eo nefa efa fantatra zao ny zavatra nataony nandritra ny fotoana maro masahitsika ny teny ampanajana miaro ny firenetsika miaro isika samysika mifampiaro ary indrindraindrindra manoro lalana mahitsy ary maka tompo-pitondra sy manome vahaolana ho an'ny fitantanana an'ity fireneny ity satria teny mamy loatra le fanetretena entin'ny mpitondra de ny hoe apio aho anapiko anareo ao ary hiditra amin'ny fanehonkevitra am'izay sika ry mpiaino ajaina 034 53 031 78 033 60 640 59 ary ny 032 91 901 20 raisitsika avy hatrany ary ny antso voalohany mirabanao tompoko miaraba namana mampatrika miraba tompoko miaraba ny teno miaraba ny teknisiany miaraba ny vahoaka malagasy rehetra misofandraisana zonana tapany fateko zao tio resana lavabe tsony ny mpanohitra namana mampatrika zafady aloha apesapesa ihany ty namana mampatrika eny tompoko tambany vohatra etinao miresaka ary tsy de nahita fianarana firy teneninay mihitsy le hoe tsy nahita fianarana firy satria reo mpanao politika mpanohitra mana-pahaizana mitady anapado anay mitady andesiko anay ary mieritreritra anay tsy manara-baovao tsy mahay ninina fa hoe eo ny zava-misy de ino aniny vahoaka hitam-piandroana namana mampatrika de tsara ihany mamerina ty fa naveriko ty tamindray mandeha fa zao le izy atoken'ny mpanohitra sary satria voaporofo zao fa le gorotana ny vahoaka voaporofo koa tao anatin'ny ray volana fa faharesena goavana indray no azon'ny mpanohatra tamin'ny fanakana sonana tampony mpanohatra jaina malagasy isika miara valinanana marika 9 taona zay nanenjehanao Flora Joel
inona ny vokany, inona ny tombontsoa azonareo. Reraka fotsiny any nareo tsy aleo ve maniva zavazava amin'izay fa efa tapina ny dony dobla fotsy doblenina tsy afaka miady raha resaka domy resahana ka miva hevitra miva anona mba manaova soena vahoaka fa ve ianao izahay moa efa nyteny hoe engany eo tratriny amin'ny 12 taona manoaraka aiza ho aiza ny vovokaina sy ny tanjakara politika amin'izay fotoana izay anjaranareo mieritreritra oatsika vahoaka io vahoaka teneny mety dia le mpanaraka amin'ny mpanohatra fa ty ambanivohitra eny namana mampatrika milaminy fa le mpanana atsofoky ny olonareo dia iteniteny fatany iteniteny zavatra tsy voahevitra ka mba ampisainareo tompoko ialany olona ilany iny hoe zavatra efa voaporofo zany tamin'ireny hetsika fotsy ireny fa reo tsy miomana fifidianana zany reo hitatsika reny rehefa tsisy apoka ny olona soflera zay nentinao eraka ny tanàna iny na dikany ary derivo namana mampatrika fa reo manko ty milanjalanja nyty voninkazo malazalazy ty ilanja be ladonina ndray ngereo amin'ny 2028 fa ty aeto satria ofity lasaka ofidiny izy atony ny sidy azy koreny arako dia zao le izy efa tampidalaka lery zala ampitenenina daholo ty fikambana ny karazan'olo le fiarahamonimpireneny transparency international le zay aloha eto mahita amin'ny fijerinay fa tsy mety ny fomba fijeriny transparency international syndicat fiarahamonimpirenena ovay le fomba fijerinareo fa mitany ety nareo manao araky le tenitenamana olona tsara mampiteleny manao solomaso mahita amin'ny andro alina ve dia tsy mahita afaky maizimaizina foa ovay fa tsy mety rehefa tianao politika ialao le fiarahamonimpirenena ialao syndicat aza tofitaovana le ma hoe za miteny ety anjaranareo mandinika fa mivahoaka verimeriko foana fa le korota manarak'izay le fanenjiana le filoham-pirenena sy ny fianakaviana zay ne manara-baovao fa io tsy voatao hoe namana mampatrika fa efa nisy fotoana ity irany farafanefiserina ity io ve moa zany dia tsy afaka enjehana amina hoe valana iraisam-pirenena fa tsy voatao hoe raha matohina ny tenen'io ary io ny pikaramanady ny mpanohitra ny andafy any matahotra modety izy nondratsy ataony dia any manao kovavy manena fidelina razara-pera nefa efa tena hita reraka mihitsy ka sao dia mba afarana aloha na farafaratsy manao raplasa misy anankiray koa namana vaovao tamin'ny zoma nisy pasterina nisy dikaim maony izy ialako tintely namana mampatrika dia niteny izy hoe tsika malagasy ozy izy ohatrany akoho avoaka maraina dia ampidirina riva dia tamina pastera tsy manana langazy efa tsy manaratsy raha niasa tamin'ny valomana hoany izy mihitsy niteny hoe pastera netdikaim ka zao le izy pastera manomanina ny tongolon'ny Egypte ianao satria niara-ninana taminy manembonembona andronao ny vakina karatra ianao satria niara-ny sory taminy dia zao nalahelo mihitsy izy nalahelo ira namana tena lany hatramin'ny fany sorany ianao tao anatin'izay fanleokevitra zay miarabanao tompoko miaraba mamy mametinata mamy ny ekipa rehetra ao anatin'ny okazava radio vivay radio manana ny mahidratsy mametaka amin'ny fijery pozitiva eo anaty an-javatra misy voalohany indrindra mamy 335 tonga eto Antananarivo zay manaraka kaikany hoe fipetraky ny fandaminana sy ny hoe mandehanan-draharaha ao anatin'ny fiatenana isateka toraka voninkazo ho an'ny ministre ny affaires étrangères satria nandalo tao aminao ny iraka anaramaso fandigny tsy fametrapetraka ny fandehanan-draharaha eto Madagasikara mifandraisana ny fionana io atao io ny aikizy nandray tanana ny ministre ny affaires étrangères zay troako voninkazo fa tsy amin'ny mahatanora azy fa diplomate tenina matanjaka izy apetraky le avy any amin'ny sadeka nanao hoe miarabanao ary ny félicité anao ny fandaminana asa zay nataonao mahafapoza ay io rangany teny an'izany io dia nandehana ny dadany zareo tany velany tany nitondrana fitaraina fa tsy mahavita azy io fitondram-panjakana an'izao aminay io rangany nandeha tao amin'ny ministre atsika io le taty amin'ny andro fifidianana le nitaraina ny zareo seonzy tamin'izany nilaza hoe tekena io dia niteny io tamin'izany nametraka ny hoe mandeha ara-dalàna fifidianana finareo ary manana dossier mipetraka ao anatin'io tsy misy ngorotana nareo ary io koa mahazo vato zavatra tena tenenina dia efa tampony eo zany dome lohatretra ny zavatra fantatra dia zao napetraky ny ministre ny affaires étrangères fa manana ny andraiky ny tsirairay mipetrapetraka zao le ministre jiaby tsisy ministre mipetrapetraka fotsiny am'izao fa ao anatin'ny fanatanterahana zavatra misy ny zavatra hita mamy ateto sodranao andre matofilo fa
manana élément zay miasa de tena miasa tokoa ianao a ary mametraka an'le toerana hoe io ianao fa ho apetraka eo amin'ny toerana io ary manaiky mihitsiny ireo commission de sadeka tongeto manao hoe milamina sy mirindry zany milamina loatra eto hoe tsisy korotana tsy misy hoe mitondra inona rena mandeha inona riva milamina ny zavatra tena petraka de zao voalohany ndrindra vita iny fiona voalohany momba ny toekarena afaliana ny Malagasy zay tonga tao amin'le toerana ka nyteny hoe manana hery vaovao ndray ny fiatsena zany toekarena Madagasikara zany rapitso tena faly ianao maheno an'izany a zany hoe tao anatin'ny vondrona fampizara io mifametraka io sy mifampijery eo misy hoe fampizarana inona ianao ndao atao atika ifanapitika zay ngely tena tanjona ary mame fa tsy hoe mivorivory tsisy dikany tao fa tena nisy ekipa avao efatra tapahoana taminay de andresaka de ozy izy hoe mitranaranga ty zany mafinaritra ary tena afahatsika mijery ny rapitso hoe inona le atao fambolena sy fiompiana sy fitantanana ny orinasa eto Madagasikara zany mamy zava-dehibe ho anay tsy mila miresaka nyretsy efa lany andro retsy satria le manga asa roviny no latsaka le masaka mety tsy latsaka mihitsy hoe amin'ny 2028 io vao latsaka ary ny falatsariny 2028 a ipetrahan'le fitondram-panjakana indray am'izay fotoan'izay marina ny teny le razandro teo sara zoko teo manao hoe razarapera rehefa lany aiky aty ozy razarapera ary tena ny danaka tamin'izany tamin'ny 27e anniversaire andraro tary amin'le datany tary efa ela ozy teny teto fa tsy mety tezitra mihitsy le gasy ozy ka tsy hitako tsony zay atao efa ela no ny teny teto fa tsy mety tezitra mihitsy le gasy tsy hitako mihitsy zay atao de ozy izy le namana teo raha ndresaka izy hoe ampidirina ty ndray ndambo ozy le anankiray avy any an-dafy mba hisolo azy fa tsy fantatra tsony le anankiray le solombavam-bahoaka iny moa efa tsy niteny tsony le anankiray le maître iny efa nitsoraka iny tsy nahita olona zay tsony na izy koa raha ny teny hoe lanjidy a zavatra tena tenenina ho a tsotra ny anay le programme anay lazainareo fa tsy mety reo angony de ameo an'le filoham-pirenenanareo entiny amin'ny 2028 fa ny zavatra tianay tenenina de tsotra la marche en avant io daday la marche avant misy miteny mihitsy any hoe efa le risady efa miteny hoe ahoana ka zay nefa programme anay mandroso tsisy marche anareo zany fa marche en avant ka ny zavatra tena tenenina de tsotra efa vonony zay miatrika an'izany ary le teny mampatriky isaky miteny manao hoe zao ny afatro loha apio anapiko anareo a atreto zahay de mijoro am'izany e manampy azy zay zao zay 335 ambany amin'ny fatran'aladrofo niakatreto nisy folo zay mieto tonga de mijerena tsy hoe zay mibaiko fa hoe tenina manaiky hoe mariny zany na fandaminana ny tanàna na fandaminana rehetrarehetra tsotra ny tenitsika mampatriky tsy mitsangamena tsika manoana an'le filoha mame voninahitra anao mampatrika joro hatramin'ny farany fa zay ao akaikinao ihany koa mame voninahitra mame a isaona betsaka ianao de makasiny nahoana mampatrika miraba tompoko tena lay mampatrika ohatrany hoe sarzanitsanganandro amarin zany a momba le policie municipale ety ampilomanina ety ohatrany hoe tsy aiza zareo ve le asa sa ahoana satria hitanao resaka le médical de na permis-ako a vola amin'ny septembre voalany le médical de aiza izy médical anao de hoe nanga amin'ny septembre ty permis ty voalany avy 24 septembre ty ka toko manana se médical na taratasy izy fa ty délai le permis izy ty fa tsy délai an'le médical ka tsy haiko ndray zany fa médical voalany médical amin'ny 4 septembre io a vo manao médical andeha délai le permis io izy io de teo am'izay mpandisa teo de za ale fatsara fiso afa tsy manenina de naloatsy te safila zany ianao izy avy ianao ty izy ty zao hoe za tsy aleta bout direction eto fa soaty soatanao a satria na médical na amin'ny septembre voalany fa tsy za médical taratasy zany satria raha ny médical de misy le taratasy an'izay ka hainao firy-taona zao tsy fatokana firy-taona fa médical ny tokony metinao hoe any mbotany tokony jerenao hoe nalevako any izy de mena ty permis ty a fa tokony hoe afatarina zao tsara izy hoe ina le médical la ny délai le permis le fa sa le médical mila taratasy satria tsy aizareo zany mitsava le papier satria izy manko mila vanina jereny no matanty jere dolo letreretra de tany le médical no narivotany an'lizy hoe aya médical anao de tetiny aka vola ngamy izy de avy ianao ty izy de za tsy netika teta breky sa satria zay ny tena marina satria médical anao tsy laniko amin'ny septembre vao tokony anao permis fa tsy zao zay mampatrika fa tena mbo tokony ya izay ny isorana betsaka ianao raha ny izay ny zavatra misy sy marina de apiko ny fombanan'le olona teo fa hoteny raha izay ho any zava-misy marina fa hoteneny kosa le polisy azafady vetivety piainao zay ianarondre mandeha aloha na sanatria aza hoe
todony tsy misy ninona sy ny toetra ratsy ananana ka hitady hevitra foany nareo amin'ny losana izay tiana hovolosana maino nareo tompoky ny olom-pirenena fa izy tsy lasa polisy municipal fotsiny avako tsara polisy municipal ny resaka izy tsy nanao polisy municipal fotsiny fa betsaka maino nareo fa zany permis zany rehefa lany médical amin'ny soratra hita tsara ny soratra ao anaty permis hoe médical amin'izao tia tapitra amin'izao ao arinan'iny mazava be lany médical amin'ny permis zoanao manasa azy ary tsisy taratasy médical manokana hoentin'ny mpamily ho asehany amin'ny polisy na ny gendarme fa mipetaka ao amin'ny permis foana tompoka ny daty médical oka zava ny resaka karaha zay ny zava-misy de mba miantso ny tompon'andraikitra amin'ny polisy manala baraka ny tompon'andraikitra sy mipampiofana amin'ny polisy municipal fa metimety amin'izany olona zany de sazina na tsy haiko zay anaovanareo azy fa manala baraka loatra ny masombahoaka raha izany ny zavatra misy raha izay ny zava-misy fa matoa le olona tonga amin'ny faneho-kevitra ohatrany marary azy sady mampalahelo azy zany le fotom-pisainana hoe zany ve tena mahitsy kosa amin'ny tenan'le izy averiko ndre mandeha raha izay ny zava-misy marina va tsisy tokony etsonao ny avianao aty mivoaty fa rehefa voaprofonao marina fa lany médical ny teny le olona teo amin'ny 24 voalany tsika voafiry androany ahoana ny ilazanao fa lany médical ny permis an'olona fa rehefa manana ny problème tianao vahana manokana any ianao dia anao zany fa tsy any ianao no mitady azy zao papaingon'ny heviny tsy azo ekena hijoroana kosa ny zavatra ohatr'izany raha izay ny zavatra nisy enaro tsara le izy aza laina baraka le tompony andraikitra reo amin'ny polisy municipal fa mino fa tsy nampianatra an'izany aminareo fa izy mihitsy mety manana problème le polisy municipal tonga amin'izany toetsainy zany tena nombako ny hevitra le mpaneho hevitra teo raha izay marina ny zavatra misy eny toko mirava toko eny toko misaotra na amin'ny fitenenana raba ihany koa zany ny tetetra na itotoerana na tany ivelany miaino ny radio viva fandarana miaino ny radio viva Madagasikara fandarana ao Kasava zavatra tiana ambara voalohany de raha miaino tao amin'ny radio zany radio rahavavy ankiray zany top radio misy ndraiky ny andeha mateo ny mpanolotra fandarana tao zany tamin'ny maraindraina tamin'ny valo tamin'ny fito sasamaesy Roland zay moa le mpanolotra fandarana tao tsaiky nampanao kasety izy nampanolotra fandarana koa fa mety talala be am'le tena firenena izay moa de ohatrany tena tao anaty tomobile moa na ianao le fa za hoe zany reo mba toetsainy ty le atao amin'ny top radio ty Roland anaran'le andea mateo misy olona vahiny ndraiky moa taoko le vahiny ndraiky misy io de mitovy azy mihitsy ny tio ny toetsainy ina moa zany mba resaka sadaiky ny resana zareo e faly izy zany am'le resaka sadaiky raha mifahafantaranay azy fa de tena ohatrany hoe tsy tokony natao reto Madagasikara zany le sadaiky ngamba raha ny eritseriny fa le zavatra entin'ny sadaiky zany la fandrosoana ny firenena rehetra zany na eto Madagasikara zany na ny firenena enina amby folo anaty sadaiky izay zany natao hoe tandona zany amin'ny resaka sadaiky io anisan'ny tandona moa zany teneny zareo hoe raha tsika eto Madagasikara tsy mety amintsika io tokony ajanony eo tokony hofanany eo makasy mamparoa de hoe raha nay gaona moa izy tokony tatananao ny sadaiky io zany fa ahoana na de matoko loha raha lasa président sadaiky mihitsy zany tenao matoa lasa président sadaiky itony zany ny fampivoarana zay hoetiny zay ara de miraha vasy tanteraka am'izany hoe lehibe ny sadaiky zany izy fa lera namana zany ohatrany hoe valalana litaka izy tompondray tsy tia ny vitondrana andre matoflohany hoe lehibe ny sadaiky io zany ka mba mampiasaika anazy zay mandeha miforora ao amin'ny radio top radio avao fa tena toetsaina tsy gasy ianao tena tsy gasy ngamby ianao fa tsy ny gaspera aminao anisan'izany moa andeha matofoloha hoe ho lasa amin'ny toerana ambony sy ampivoasany Madagasikara manaraka zany eo amin'ny resaka hoe io moa zany fo asy moa zao ny resaka ile zefarsy resaka ile zefarsy moa zao raha ny tena marina de asa hoe mbola surprise moa zany izy io hoe satria eto amintsika ny fiaonana fahatelo farany io moa le hoe ava-marika très parti zany le eto Madagasikara de matokoloha moa zany io izy filohan'ny sadaiky amba tsy de anahirana azy koa satria fa filohan'ny sadaiky zany zany ile zefarsy zany moa aty anatin'ny atao hoe faraka misy ny sadaiky zany raha masindeny zany ka de matokoloha
any aminao indray baolina amin'efa dia maniry ianao tanteraka ny zavanao vahaolana tanteraka mofan'izany azahoantsika ny ildeparsa zany io moa le hoe ildeparsa gala moa zany ici Madagasikara zay ny vaoka zay ny tokony atao any rehetrarehetra any sy mibanderole any amin'ny DTS anisan'izany na amin'ny télé na ny atao hoe filazana an'izany amin'ny radio izay misy eto Madagasikara zany fa tsy ho fanarasiny ary manao an'izany isika amin'ny Facebook na amin'ny radio na amin'ny télé tsika raha manao an'izany tsika dia zany tsika ny hoe titanjazana ary amin'izay ny tokony anehoantsika hoe tiatsika Madagasikara sy tsika i Madagasikara fa tsy fisotomana efa hiakatsareo ambony ery dia fisotomana hidina an'izay ny fandrosoana izay ho azy sy mety ngambizany manaraka izany fana angamba dia eo amin'ilay resaka hoe zava-bity any aminay moa zao dia efa atoaty zany efa mandeha zany amin'ny resaka hoe raha bokony latany zay raha tamin'ny misy anay dia efa nitenena hoe ny mana fa zao fa andeha ny fitohanana ny CSPD eo amin'ny koditsirano ambatomgravavy efa vitany anzay matofoloa io fa vitany ia isorana betsaka ianao manao miaraba tompoko mapagaga dia noho izay nefa tonga eto le FBI amerikana dia lazainy zareo rehefa hoe tsy afaka manao fanampihadiana ivelany Etats-Unis ny FBI zany hoe tsy mahay indray zany Donald Trump amin'ny zareo gaga ihany manandeha mana iezaka tsy sady ny fivoriany sadika eto Madagasikara dia mba mena afaka izy ireo mba tsy zakan'le hoe mpitory any amin'ny sadika araka voalazanao azoanao zao tsy misahirana makany amin'ny firenekafatsony no manao fitonirany amin'ny tantany fa eto tanàna ihany tantany dia mandeha tomobila renao dia tonga amboloany sadika eo amin'ny filoham-pirenena manao fitonina firenena zay mampifampisaotra ia isorana betsaka ianao dia makasitraka to tsy mila mandeha lavitra tokoa rehefa ho any amin'ny sadika zao président sadika eto tanàna ihany ia eto mirabanao tompoko mirabanao tompoko allo miraba tompoko mirabatsika olona tsara rehetra zavatra anankitelo anankiroa ny antony anako an'io président Rajoelina io voalohany indrindra vitany ny lanery ny OMS tamin'ny andro Covid ampiasa ny fanapody naboakan'ny Imra tamin'ny voaloha moa tsy nikena le hoe remède améliorer ina moa inona améliorer fa taty-ariana rehefa tena tsy mety mitsy le zavatra dia vitany lanery le OMS taty Afrika ary nahasitrana le fanapody nahasitrana fa tsy niditra tamin'le resaka patipatina vaksiny saika vaksiny izy manarakarak'izay vitany koa ny satria ny FMI Banque Mondiale tsy mamela jirama tsy mamela antsika amokatra fa vitany ny nanery FMI Banque Mondiale zahay dia tsy maintsy mamokatra dia zahay no mamokatra ony zany io no atonga le ty parc solaire ampiasaina nefa taloha tsy nahavela ka manantena fa tonga temporatin moa il n'y a pas 203 ho avy le fahatelo manantena fa ho vitany misy fahatelo ndraindrasa antitendrasa atsika rehetra hoe ho vitan'le Rajoelina président Rajoelina le andrasako aminy ary zay ny tena tsy tatiny rety vovolana presakina moa aloha izy vovolao dia irahina ao fa tsy maninona dia hitatsika hoe vitany ve le anina maninona maika dia maika hoe cellule de crise atapitaonandro ia dia misaotratsika olona tsara reheto isorana betsaka ianao dia makasitraka indrindra tompoko eny tompoko mirabanao raba tompo mirabanao tompoko ary teko andehana ray aman-dreny akapizaka fanambarana plasany zareo fanambarana mivezivezina moa zany tamin'ny voalohany manambara izy hoe amondrina ny herin'ny ray aman-dreny sy ny olona rehetra anavitra ny firene hakany fipasy betaka zavatra lazany eo za mba te anontany an'ireny olona zany izy mahatantatra zay tsy mahay mihitsy zany eo amin'ny fitondrana hakany mihitsy le zavatra tokony atao dia te mba anontany an'ireny olona zany raha ianareo zany no hoe manana hevitra dia ahoana moa zany no hevitra hoe ampidinana mizidim-bary fotsiny ohatra zany mba manana hevitra
nareo na tsara mora manana tsiprianareo vao vitsy azy dia ampidinana ny vidikenana amana ny olona ny jirama dia ahoana koa famakaranareo ny huile zay pasy ohatry hoe tsakakatsy ny eo amin'ny fitondrana mihitsy zany le zavatra dia mba te anontany andrena hoe mahasotsiriko amin'ny ambangovangony eo any ny hevitrareo io ma salafin'ny teknika isan-karazany zay moa no politiko mba hazavain'ny zareo zany fa tsy ohatrany hoe tsotsotra zany le filazany zareo ohatrany hoe moramora laina le zepalsa mora mampidina ny vidikenana sy loatra zany dia mba te anontany an-jareo mba ahoana le hevitrareo amin'ny momba an'izay manaraka misy fotoana filohan'ny repoblika ny teny hoe misy filoha afrikanina anankiray miantso azy hoe andreo tao anatin'ny fikambananay franc-maçon moa zany teny le filoha afrikanina io fa raha niditra hoe ianao lasa voary mandrapahafatinao président hoe président io zany teny resana sy voary ny tombontsoanao rehetra tena maro moa filoha tirenena tamin'izay zato miditra amin'izany fa za kristianina mino an' jesosy kristy tompo mpamonjy hoe raha zanaka afany amasina fa tsiditra amin'izany aho izy zay ny atako hoe manazavazava ty zavatra misy atao amintsika tsika mantsy zany ohatrany hoe mitidy zany fitondrana ka ny hoe izy zay pasy io voananomboka dia efa fantatra hoe molaza izy dia efa fantatra hoe tsy maintsy ozongoson'ireo hatrany farany ahoana no anakorontanana ny tirangady eo amin'ny fitondrana io zao moa farany teo zany mbola miziziziny zany tsika hoe tsy maintsy hoalany izy pasy dia olona rehefa farany teo reny dia vao mihoatry memafy zany le pression ataon'ireo reny io moa zany amin'ny ankapobeny reo fiarahamony pirenen'ireo zany tena mandray vola am'ireo hoe franc-maçon reo aray zany isan-daniny koa moa zany miparitaka eraky ny cadre betaka ny cadre reo tafiditra anatin'ireny franc-maçon reny le franc-maçon moa zany raha zavaina tsotsotra zany mba de ohatrany hoe tokony olona mifeny arena rehetra eto ambonin'ny tany dia mampiasa n'olona izy ao anatin'ny firenena hoe hiaro an'iny tombontsoany ohatra zany ohatrany hoe amerina ny ohatra hoe arena tibotany tamitsika ho an'ireo fitambanana any ivelany reo dia amin'ny mambangobango ngamba filazana dia retaka hoe mamaritra n'ity fikorotarany ety satria zany reny olon'ireo zany ampiasan'ireo olona eto amintsika reo dia anao drizany io anao tsokotsonana an'io hoe anao zongosonana an'io fitondrana io dia eo izy mampiasa an'ireo hoe fiarahamonim-pirenena manao fanaparana isan-karazany reo eo mpanao politika syndicaliste eo ny hatramin'ny mpianatra raha sy ny ohatry zany fa tion'ireo vola dia oetiny hoe anakorotarana fanazongosonana ty firenena zay ny atao hoe io dia ohatrany hoe resaka sabety io zao l'union européenne zao nanao ohatrany hoe sa fiterana mihitsy zany amin'izy hoe na automobile ary sinoa dia izy zany zavatra hafa mihitsy olona zany mbola zatrany hoe zarazara ao an-dakany izy zany dia misy fikambanana amin'io sabety dia tiany tiany mivantana ohatrany hoe korotanina zany taraikitsany io izy io zay ny atao hoe mamaritra le fikorotanana isan-karazany ko amin'ny firenena eto fa dia misaotratritra isaona betsaka ianao dia Patrick, za ihany le teo mbola avena Patrick amin'le resaka polisy municipal teto amin'ny stade larobe eto amin'ny gabena italoha zany polisy municipal zany eto zareo no miasa tokony tamin'ny 20 teo eo le izy iafo ray tsara da marin'ny commune manko da mariny tsara hoe tamin'ny 20 eo eo tamin'ny zomaray zao alarobe any zomaray zao mihitsy ohatra misy badge izy mety fantatro hoe le badge tsy hita fa ota bebe mars zay le izy ota bebe mars zay zay mampodavetsaka misy mampatika fa tena mahafinaritra le ty radio ty sy vao mpitahany le toko ndraiky ty mandasa le lehibe foana ny disy efa ny ato mbanety mananao foana any marina ihany so tapetsaka mampatrika miraba to namana mampatrika miraba to vadiavaka eny tompoko nandray zany hitako le momba le fanalan-daza zany zany amin'ny resaka fahatana dia ka zany tiako manandany fanalan-daza misy faminona daza manatiky le mba tokony andinika zany le satria mbola ny assemblée nationale le rikitaky iny zany dia tokony andinika nataraza rehefa mitakona amin'ny le fiainany vanak'olombelona eto amboniny tany zany zay zavatra zay zay raha dia misaotra betsaka e isaorana betsaka ianao dia makasitraka tompoko eny tompoko raha dia raha-banity rehetra mety anaty fotsiny zany zavatra mba teneniny reo mpanao lalàna reo reto araky ny tsy mampanao lalàna anazy za zany manafaizana lalàna mba tia amin'ny tany hoe ny député ve mahazo manompa firenena na mahazo miteniteny foana dia tsy mahazo sazy ny ministra ve raha miala eo amin'ny plasiny ka manompanompa any ivelany any manao tendra tompona firenena dia tsy misy lalàna fa ny lalàna ve tokony natao any mafy ady any zay zany ny zavatra mba tena manitikitiky an'izay ka mba ho vai tompony lalàna fa na hoe député
dia zany ary ka rehefa hoe tratra manopanopa filoam-pirenena manao tsinitsina fitondrana tokony ahongana ihany eo ary omena sahasahazo avy mihitsy fa tena ohatrany hoe rehefa mandinika ianao zany a jery le olotsotra miteny ianao a rary le olotsotra raha miteniteny foana fa tsy lety le olona ao anatin'ny lalàna arany a tena mianarana mampodimandry ne pare mampiverin-dalana ohatra tondro fidirina ambany teny to tena mandreraka be ka zay ny tena zavatra mangatahaka zany hoe nareo mpitondro ao ambony toko nareo mpamoaka lalàna zay le lalàna azantiana zany hoe de tsy te eo fitondrana izy de tsy azo sazina fa tazira nga rehefa na iza manao tsy hoe de tazira satra toko mpanara-maso eo ny olom-pirenena mpanara-maso ny vahoaka ia milasatsika ny antso zao 034 ino tompoko miraba tompoko tapaka 034 53 031 78 033 60 640 59 ary ny 032 91 901 20 ino tompoko miraba tompoko mirabanao tompoko allo akory ye allo allo avatia vangaindany any miraba tompoko hita mifozabo le olo ho amin'ny mpanotra zay de hitany mpanotra zany a le lavalava ny toraka mahavoa masinangatra ianao nge de fa atitra raha vanomanande raha fa ianao mandeha amin'ny mangahazo ary de le diagnany mavozy de lasa havozy ao aminao de ao anao zay raha ohatsy ianao zany ka mba mandehana amin'ny sisy baza mivanina Antananarivo ihany manao ny politika raha io de makasitaka tsika rehetra re ia lazatsika ny antso manaraka ino tompoko miraba tompoko salama tompoko miraba tompoko miaraba Patrick ty miaraba malagasy ny problema waty problema fa ny problema de misy mamorona problema zay foana ny olona zay zava-misy eto am-pirenena le problema tsy hitandreo le problema tsisy ndray foronindreo io zao le foronina fotsiny le izy de manao calculantoany fotsiny le appareil logiste hoe tsy tokony tsisy fifidianana ny mpiloha sadeky fa resaka toro tamin'ny 2010 io 2011 tsika tokony andray an'io ahoana zany mahatonga le 2011 satria calculety le 2025 zany de atao moins 15 de 2011 en 2030 lefatra de na iza filoha-pirenena de zay filoha sadeky avy eto Madagasikara manao ansa 2005 anao miditra ao amin'izay sadeky de ahoana ranao tsy raha tafiditra jusqu'à 2008 de naninona koa zany anao tsy tafiditra nomboka 2013 jusqu'à 2018 manao anso izy zany efa tena miteniteny foana mihitsy le tsao hoe efa tsao fotra sisa de apotra am'le izy tsisy resaka lidera politika zany lui fa resaka to fotsy raha tsy adala reo filoha-pirenena dimy amby folo laha reo ko anolotra olona fotsiny eo raha tsy misy hoe zao le tenitsy vo azo apetraka eo any any ny tena mahavoan'le any dia miteniteny foana na le mpanohana an'ireo ary atramindry namana be ny bypass zao de tsy menatra mihitsy izy mbala teny hoe mahagaga ho nino ny antona nahatokany andro radrelo président république zany hoe de fantarina mampetaka rahaty ino ny antona nahatokanareo filoha-pirenena fa manilijelina mihitsy ho nopetrahanareo io de androandro izy de miteny fa hoe mampatahotra be olo fakara 5 taona efa ninanana le aza matahotra de zao nareo atahotra ndray mino fotsiny any mino fotsiny any any mino fotsiny any zay nefa nampianarina atsika de tokony miandry tsika fa tsy matahotra zany foronina daholo rehetrarehetra hoavy Donald Trump de dareo Donald Trump rombetsika de rehefa fahavalo ny amerikanina de rehefa namany fahavalo de fahavalo ampitahorina fotsiny le vahoaka ny mondial zao ataony any Amerika any Canada Amerika Mexique tena be folo ny ekipa fa isany tapakatra mondial Iran zao anisany maninona zao Donald Trump re tsy miteny apito izy ampidirinareo io Iran io fa fahavalona io ampitahorina fotsiny tsy
misy karazany izy ty diplomatie ty resaka affaire sport ty affaire resaka zao ty affaire ampidirina joroboka sy bika ray fotsiny le saim-bahoaka tany oa le vantana afikasika ena posin'ireo efa lany de manjary le vantana afikasika efa tsefitra teo iny rey mbola averina ampiretina kaizany irehatra tsy mirehitra tsony rehefa tsefitra teo de tsy mirehitra tso fa ritina tsony io ho an'le raha namana teo za zao mino a de be ny polisy municipal manao an'ireny za zao mino para 11h30 zany izy neny alarobia sira fa tsy camion aloha no entiny de matoko izy le atsy hoe avianao aty sira fa tsy taxi be no entiny fa mety voiture plaisir ka voiture plaisir tsisy médical zany asa aloha mety ratsitsaty koa ako am'izay iresaka zay permis zay fa nalany daty efa tamy 2000 ataoko hoe tamy 2020 ran'ny visite technique anao fa tobile permis be ve le tao diedira visite technique zany misy manao zany police municipal fa rehefa ampitahorina le hoe fourrière io baka tio de matahotra fa direo tsara ianao ve raha manana permis complet ka lany visite médicale de mitondra tobile permis be de hoe lany visite sira mihitsy fa tsy camion eto matoy sa mandeha amin'ny 11h iny alarobia ary matoko izy na tsy olon'le polisy tsy taxi be no entiny daiko mety remarque kely fa sao de ataotaon'le olona fotsiny hoe la visite tonga de mitrabona fotsiny rehefa reo 305 kiloentinao de zany mahavoan'le firenena le problème oatsy problème misy mamorona problème zay ny tena hereratsika eto zay de ampitahorin'ny olona foana FBI ohatry zao madame Lalatina mandaika fa prime ministre koa mandaika fa tsy manafatra FBI zany fa ny FBI nefa tonga eto amintsika de ohatra zotra ragareto mampandaika prime ministre zany iny enjana be ny zany raha tsy manana proof amin'ny atsotra olona anio le proof fa mandaika ary de prime ministre fa tena miteniteny foana amin'ny atsony lera namana teo hoe misy miteniteny foana ny de mazary ny ain'le akizy le izy misy olona de efa tenenina fa hoe tombotsoan'ny tanora am'izao fotoana zao nanao EPP zany zao kasika mbady mampatrika ka hianatra amin'ny EPP tsony fa tsara mitefaka tsika rehefa mahavita EPP ho an'ny zavokely ho an'ny zanaka na vita université tsika efa tsy hianatra amin'ny université tso fa misy taranaka de misy olona miteny tsy ahoana hono ny andrasina inona mitaranaka hianatra am'zao tsika am'izao fotoana zao tsy rara iny de tena olona mamosavy taranaka mihitsy le olona zay zany tena mampinana datyraksa sy beladoxine mihitsy angambany zany olo zany tena maro zany mihitsy ny tena manreraka le olona any amin'le radio sasany misy moa mampresike manina re tsy miditra am'le radio sasany ka le fotonkevitry le radio sasany mihitsy na manevitra am'le izy ary mandreraka be de aloha tsy miteny aloha fidianana mofo gasy le vola fa matsary mandreraka be zay fa misaotra betsaka isaona betsaka ianao de makasa mirabanao to mbola zay ihany misy mampatrika fa mbola tsy ampitana amin'ny fanazavana taxi le satria hoe camion na plaisir fa taxi le resaka le police municipal tety alavy taxi le tsakana fa tsy plaisir ka ya eny eny tompoko miraba tompoko miraba tompoko Gafo kita mulai dirisahkan di presidensi nasib di lokasi jangan buatan sistem di sekretari sama nama lagi sama nama pengikut misalnya kenapa begitu ni pak pemban di presidensi aku selalu masih setiap ting patah-patah ting kritik informasi profesional lagi saya ini apa itu lagi kritik yang buat lah ini macam berarti kan kamu kena nanggung kena lataka kanilani rasanya dalam nanti siapa namanya saya salah kira seperti gambar ini kat penokasi itu silater itu ekstremis seri kekuatan nama kan yang mental menwe untuk ya sanatan sangat penyaran itu diikuti dengan jadi mana warna rupa nukasnya itu bisa aku baik tapi mama saya lagi dan juga mana di penukasi itu mau makin ngasih kan ya poin atau cincin dari penukasi
fa maninona hoa raha manontazina koa mpanao gazety am'ireny am'ireo ataon'ireo mpanao gazety namanareo e mba misy nanao an'izavy nareo hoe tsy mety misy ty ataony teto mpanao gazety tamity atao tsy makasy misy ry bidel reo na lianareo anaovana reo tailarony inona sady tokony mena andreo tokony fotoana zay mikahatra mampanao gazety fa tsy mety ny ataondreo tsy fantatro mety ve sa tsy mety ny ataondreo ohatra tsy misy firaisan-kina an'izany le mpanao gazety le atao tsy hiaraka koa iro tika fa sy mpanao gazety manao tapahoatra tsisy miteny hoe tsy atenena koa fa tapahoatra ny ataondreo mpanao gazety zazandreo anina ny problème ko hoe asy firaisan-kina koa andavatra tsy mety atao mpanao gazety zay mampatelo mba de misadrabefata isorana betsaka ianao dia makasitraka tompo ianao zany mamarana ny antso ino tompo mirabanao miaraba mamia miraba tamarina namarana azy voalohany miaraba alfaty ny sadeka aloha tika présidentsika indrindraindrindra président sadeka miaraba ny filoham-pirenena malagasy andrinirena rajoelona président république malagasy président sadeka mampipresitsika miaraka le nilazainao teo de mbola mampipresitsika hoe allo databe sy mmpanohatry rehetra itory meta-pitorina any amin'ny sadeka androany fa sao de arina zareo mbola tary fa mbola maharitra ny eny sadeka eto e ka tsy lavitra tsony efa efa akaiky io manaraka reto société civile sy ny tariny rehetra tena ataoko fa ndeo koa le resaka hoe inona ty le fijeriny raran'ny fiarahamonina any amin'ny fiarahamonina ianao ny tokony hijery fa tsy miditra resaka politika e société civile moa de efa tsy any amin'izany société civile zany tsony fa société politique angamba no ataondreo société politique tsy miteny ary tsy hita misy de vahaolana hoentiny manaraka reto mpanohatry reto efa lanylainga ary lanylainga mampiororo zany ny tena ataony tokony andraisana andraikitra mihitsiny rele radio télévision zay mamafy lainga sy mampiororo vahoaka malagasy reny ny vahoaka malagasy anesy ny malagasy efa mandroso ary tia tsy maintsy mandroso tsy hoe mbola mandroso akory fa tsy maintsy mandroso ary zay mihitsy ny targetan'ny filoham-pirenetika hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso ka efa makivy ampatorana ho amin'ny mpanohatra sy ny ataontsika hoe re société civile isan-karazany hoe transparence internationale ty moa de efa tsisy ilana azy tsony mihitsy fa de tsy hitany to zay lazaina fa de mamafy sy mamafy rivotra sy mampiororo vahoaka sisa sy ny mpiarahamonina ny tena ataony ka makasitraka makatelona mampatrika sotra malagasy isoana betsaka ianao dia makasitraka zay ny antso noraisina tamintsika akasitrahantsika rehetra to amarana ny fandarantsika soana aloha tsika atao anatin'izay fa ny okevitra rehetra zay fa ho famidinana ihany no entsika sisa dia ny hoe mpanaramaso ary mahafantatra ny mety sy ny tsy mety fa tsapa zany amin'izao fotoana fa ny mety ny betsaka jiadony eo nanirin'ny olona hoe tsy maintsy ekenareo na salamzany fa ny zavatra tsy fantatra ny mpanao politika sasany misy mahay politika koavana be kondia amin'ireo olom-pirenena ireo fa tsy miditra ny anaty fikambanana izy tsy miditra ny anaty antoko izy tsy hoe fa mijanona ho mpanaramaso ihany ahafahany miteny dia mba miteny izy satria malalaka amin'ny fanehoan-kevitra zay zany dia tenentsika ka na inona hosoratanao amin'ny gazety na inona fampiorona ran-kevitra ataonao amin'ny gazety na inona ataonao amin'ny hainao manjery ain'le olona kehitriny mamantatra ny zava-misy marina eto amin'ny tany sy ny firenena faharoa momba n'le amafisiko iny momba n'le resaka polisy municipal teo niezaka ihany moa zany le olona napitany information hatrany hatrany tsara rery namana le permis an'le olona hoe rovina ny datin'le médical dia ampy zay rehefa ohatra ka lany daty mendrika ny osaziny izy rehefa ohatra tsy lany daty mendrika ny tsy osaziny izy zay fotsiny fa aza ilana vaniny fa lasa manome fanafitoinana an'le olona dia lasa mifandrivotra dia izy ny zavadozany dia izao ny zavatra tsy hoe loza fa mampalahelo dia izao le tompona andraikitra ambony eo anivon'ny commune municipal eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo miandraikitra ny polisy municipal lasa sanatriny vava ohatrany hoe afa-baraka ao anatin'le izy nefa nareo manaonao foana mpianatra diso anareo izy any amin'le hafa aloha any amin'ny zavatra hafa amahana azy fa tsy any amin'izay zavatra tokony iraisany be sy ny maro ka hijoroana amin'ny fahamarinana
no andeha hitadiavana amahana ny olana mety manjoanao amin'ny zavatra hafa tsy mety zany biany manoro azy n'izany na ny tompona andraikitra na polisy nasionala manoro azy zany laingy zany rehefa tena tsy mahay ary aloha mba mody gaiky dia mba mody manontanytany an'ilay tompona andraikitra namany eny dia manomboka mahay ho azy am'ireo fa laza miseho maso-mba okatra zay dia mahamenatra le izy fa asa hoe ina mahatonga zany aveva zany teo ivandro teo akaiky mpimana teo zany misy an'le izy tambaky ambe folo sasany teo tarainan'le olona mihitsy gaga hoe maninona ny manao an'izany fa zay ngeny ataoko hoe mpanara-maso a ny olo-pirenena dia rehefa tonga amin'ny fotoana itenenana izy dia tsy maintsy miteny za dia miteny ka zay raha permis be zany manao taxi misy médical tsy lany lazay ny lera namana lany dia mbola natsony le chauffeur hoe mivoady fa le chauffeur zany tsy nety mivoaka tao anatin'le tomobile fa miofisy azy izy rehefa zay satria nitazona amin'ny fahamarinana nananana izy zany tao anatin'le izy ary nasahiny ny teny mihitsy ihany koa pabe maso zay ny mahakasika an'iny ny amaranantsika azy dia ny fiatrehana ny sadeky moa zany mazava ho azy mampitoniana hatrany trehantsika an'izany ary omentsika voninahitra ny tompona andraikitra eo anivo gouvernemanta zay tompona andraiky mpanjakana rehetrarehetra atotoza somatsara an'izay fionana tampon'izay ny fanaovana be sy ny resaka tenen'ny olona teo hoe fikambanana samihafa ny transparency sy ny sisa tokana ihany ny azoko teneniny ray za amin'ny mampamakafaka hafa ny taloha ary hafa ny ankehitriny ary ny anotsarovy dia zao mpanara-maso ny vahoaka malagasy amin'ny zava-misy rehetrarehetra ary aza eritreretina hoe tsy mahalala ininona ireo olo-pirenena malagasy ireo même na hatrany amin'ny farany ambany indrindra ka hatrany amin'ny faratapony mahafantatra zavatra maro daholo ka io foa ianao manao adosonao dia hita le olona mahafantatra ety anivon'ny olo-pirenena anie no milaza sy manapirofo ny zavatra marina fa hoe diso ny zavatra resahanao dia resy lahatra le olona zay le hoe malagasy mifanampy ao anatin'ny ampio anapiko anareo mitaika hatramin'ny olo-pirenena zany dia mifanampy daholo ny olona mamantatra ny zava-misy fa raha ohatra hieny tokana fotsiny manko hoe zao ka na inona fanazavana na inona ka na entinao eo manazava dia tadio fa mbola misy nahay betsaka tamin'ireo olo-pirenena tsy ministra izy tsy député izy tsy commissaire izy tsy polisy tsy gendarme izy tsy nanana andraikitra izy tsy intsiny fa kosa nanana ny capacité d'étude ambony tsy niditra tao anatin'izany fikambanana rehetrarehetra zany na zany toeran'izany fa manana mba toerany maizy azy izy afaka mamantatra ka mizara amin'ny malagasy mpahitan-drazana aminy hoe tia ny zavatra marina tia ny zavatra diso zay ariva amin'ny fitoa amin'ny famerenana toy ny mahazatra isorana ianao imara atao amin'ny lafiny teknika no Patrick Andrianjanahary teto amin'ny fanolorana mandrapitafa ho an'ny vampitso indray fenoma